tantarako mada. Nosoratany Air Pauline ovelomin'ny ravo Vanson oly miaraka amin'ny Sinay sy Fetra Sarobidy tovirazana mamonjy nandray feo Anjarolivany nanatotosa. Misy fiara tonga zany reko any vilany an'izany a. Aleo hoe tazanina fito amin'ny varavarankely eto. Tia tonga ty angamba le dokotera isolo toerana ny dokotera Ianitra ka. Mbola tanora. Aleo aloha tsiraika tsy tokotany ka. Angakaingana letsy dia atao vetsy ambany lavarangana etsy aloha rehefa izy ireo dia afaka tonga dia mandeha lasao dia tratraliny mpiverenana eny tsy asahirana. Misy manafika angely tia mantsy ny fiara mandeha irery amin'ny ilana lalana iny. Manahoana ianao dokotera? Tonga soa eto aminay. Manahoana ianao? Ianao zany no rasazy normy ndraikitra ny teo hopitaly ty no? Ie, za tokoa ka. Zany ndray ny dokotera Simon zany hoe isolo toerana vetivety an'izany dokotera teto zany ako. Efa azoko an-tsaina raha vao nahita ny fiara tonga nanatitra anao aka. Ka mandrosoa ary aloha mandrosoa aty amin'ny birao. Avelao hoe ireo entanao ireo fa tsisy mampanahy. Ka andao ary androso zay fa veloma Razily saotra. Mipetrapetra ary ianao dokotera? Misaotra rasazy. Lamindamina kosa ty tanàna ty zany ko. Ie, sady fotoana fambolena zao ka midina ny atsahada daholo ny akamaroan'ny mponina ane. Rehefa alarobia vao marisadresaka eto. Amizay manko no andro fandanjana zazakely sy fisafondreo bevoky. Dia hono rasazy. Firy ny isan'ny mpitsabo mpanampy anao zao ka? Raha ihany ka. Fa misy lehilahy ray koa irakiraka sy manadio ka. Tsy dia be mponina nge eto azo lazaina hoe miadan-dratsy ihany ny mpitsabo eto. Indraindray aza tena tsisy mihitsy ny marary tonga eto na mpiteraka iry ilany atsimo iry zao no misy ny marary. Dia itsy avara ritsy io ny trano misy ny mpiteraka. Fa hono rasazy. Nahoana moa nataonao hoe miadan-dratsy ny mpitsabo eto ka tsy azoko? Satria ny akamaroany mbola mandeha amin'ireny dadarabe ireny na reny jaza ireny zany. Ka indraindray efa misy fahasarotana avy ihany ny marary na ny mpiteraka vao entiny zareo manatona antony toerana antony. Tsy maintsy atao sialana nenina ny fandraisana tanana azy aina ny vonjena. Eno rasazy. Ataona fa zany nefa nanolorantsika teny. Fa zao ndaso tia ny taratasy rehetra momba an'izao iraka mpanaovina zao reto. Voaray reto dokotera. Fa ianao kosa ve tsy mba hakaina an'io dia raha pisy mandray ny asy. Eny ka zay indrindrako. Ity efa tamty koa le lehilahy irakiraka ka aleo izy no asaiko manaritra anao any amin'ny trano nenanao sy mitaonandreo entan'ireo mifanila amin'le trano fonenan'ny dokotera Ianitra ihany ilay izy. Tsy lavitra nge fa atao ambadika tsy nanany hopitaly aty ihany ilay izy. Eny ary raha sasa dia mazotoa ianao Saotra dokotera, raha ohatra hoe misy ilana tampoka anao mo sanatria dia ampanatsoka ihany ianao ka. Eny ary. Mandrosoa. Manahoana ianao dokotera? Mandrosoa ianao. Ianao no mpitsabo mpanampy ato Eny dokotera, very no anarako. Aleo aloha hitsanganako mihitsy anolorako ny tanako azy dia. Za kosa no Simon zany hoe isolo toerana ny dokotera Ianitra eto faly mahafantatra anao. Za koa toraka izany dokotera. Anatitra an'ireto dosie amin'ny marary sy mpiteraka reto ato aminao marina zany. Klasy raha tsy dia matevina izy zany. Aleo aloha raisina hijerena ny atao anatiny. Efa nao vizity an'izy ireo moa tsika izao hono firy ny marary dia firy ny mpiteraka ato zao ka? Ny mpiteraka 3 zao no ao. Ndray angamba ivoaka androany. Dia ny marary indray olon-dehibe 3 koa. Zaza 12 taona ny ray. 4 zany ny totaliny. Eny ary fa voaraiko reto misaotra anao indrindra. Ary efa tonga ngara sazika? Ie, efa ao izy. Ka ilozako vetivety ary ianao aloha dokotera. Ndao ary. Tsara bika sady sarika kosa aloha ilay dokotera.
to misy hery manintona ny fijeriny. Dia aloha anatitra ny reto dosie reto fa lozako miredirety fotsiny eto. Tsara tarehy koa zany raha zazavavy malefa mpijery ary nefa dia tamana miasa ty tany lavitra ty. Aleo aloha io mananomboka ny vizity fa ohatrany lasa morona fotsiny eto koa zako. Efa herinandro sady zay no natongavako teto. Efa herinandro koa ny fakazarana telo mianaka mpiara-miasa ato amin'ity hôpitaly ty. Fa tsy very viny taminy. Izy mihitsy ka. Dia hoe zay nao io zao tsy efa mipetapetraka daholo zao ny asa. Efa milamina tokoa. Ay, saika mivoaka sepitra ihany aloha sika tamin'ny famonjena an'ilay zaza mifanitona teo iny. Sa ahoana hozy dokotera? Tena saika ratsy tokoa nika. Fa andehanao goûter kely ery ivelan'ny hôpitaly ery aloha raha hiaraka amiko ianao. Za koa fa nieritreritra an'izany mihitsy. Nda ho ary anala ny tiarina akanjo ty dia ho avy. Ay, eny ary fa dia andrasako eny ambavady ianao e. Fankahazo tsara koa sy Simon sy veretiko. Fa indraindray aloha toa tsikaritra ihany hoe hafahafa ny fandiniky dokotera ny vero rehefa heveriny fa tsy mijery azy iny toa ohatra ny manana fitsiriritana ny very zany izy tena tsapako mihitsy aloha zany. Nanara-maso azy tsara teto amin'ity varavarankely ny biraoko ity tamin'izy roa mifampiresaka teo. Izy koa moa maradona sisa rikeriko. Dia aizitsika nipetraka. Tsy aleo ery amin'ny sisiny avaratra ery. Eny zao no hitako milamindamako. Mandao ary tsy maninona. Mba azafady ange mademoiselle, mba omeo jus d'orange kely ange zay e. Dia asio gâteau sy yaourt ihany koa. Mety aminao ve zany vero? Mety ka. Zay zany mademoiselle. Fa zao vero za no mampanao goûter an'io ataovy dia mahazotomana. Misaotra dokotera. Fa ono tsy mety ve raha tsy asiana titre ny anarana rehefa ivelany azy tsika tonga dia hoe Simon fotsiny. Za raha ty moa efa miantso hoe vero avy hatrantro. Tsy hafahafa ve nefa eny tsy maninona ary aleo amin'izany. Sady miresaka mpilamina anao no malamy be ka ono ary vero. Firy taona zao ny iasano teto ka. Vao vita mihitsy ny stageko dia efa tatinina angatahako iasana. Fa inona ny antony hoe taty mihitsy zany nangatahanao iasana ka. Fa maninona moa aty? Milamina tsy dia be asa loatra sady madio rivotra. Fa zao kinanjo ny antony. Hitanao raha sazonoro ny tena antony fitianako ny aty. Izy manko efa 3 taona talohany natongavako ny asa taty ary nolazainy fa mahafinaritra aty. Ay ve fa nga efa mifankalala nareo talohan'izany ka. Ka en'olo fa mbola vohitantara. Eto ary niresaka fa ohatran'ny mahaliana izany ka. Ka zao raha sazonoro zandra ny reniko niteraka ka mbotombola kely izy sy mivato no nitaiza sy nampianatra azonao amin'izay efa maty efa taona zao dadatoako io ary zareo moa tsy niteraka. Ay ve ary mpiavana kaiky zany ianao sy rasazy zany tokoa tsy tao an-tsainao mihitsy zao zany io. Hitanao ny trano nenanay mifanao ambony sy ambany-rihana. Eny fantatro ka fa tsy dia neveriko eo zany ny antoniko. Fantatrao amin'izay mombamomba afa-po Simon. Ary nahoana ho ianao no tsy niteny intsony fa tao nandinika fotsiny. Ka variana amin'ny akantonao ako. Mahafinaritra eringe mijery anao me. Dokotera koa zany manao izay mahamenatra. Adino sady angala mifanarahany Simon fotsiny ka andao amin'izay hamonjy ny asa aloha tsika ry Simon ka. Tsongoko ianao raha mbola manany any eo foana. Andao andefa atidy olo mason'ny olona.
tena valabalaka zany rehefa laby koa no bebe ihany ny asantsika ko za koa azary ny tomba mahatsiaro vizanako ny ranjo ny tena mila hovoan'ny krampy eny izay koa moa ny antom-pisitsika amin'ny tony toerany toniko fa i dokotera Soman koa mahay mifandray amin'olona vetivety sady sarika ny be vazivazy lasa tao misy manao fizahana foana azy zao no ny teo aloko na dia mikokoaka kely aza ny ankizy dia tosatrin'ireo reny mitondra azy aty amin'ny dokotera indrindra moa fa ireo tovovavy fa ono avadika ny resaka ohatrany hoe tsy karotro fa misy fifandraisana be eo aminao sy dokotera Simon finona zany zavatra hitany to fa fifandraisana ahoana ka fiara-miasa ange zay sika mihitsy moa izy sarika tsy mihafahafa ka nahoana moa andeha avinavina aminy eny angamo hoe avinaviny fantatro fotsiny fa izy tena mbola tanora tsara bika tsara endrika ianao zazavavy eritreriny ny zao ny fondra indray mamita ka raha tsy voafehin'ny saina miteny an'izany satria mbola manana didy aminao foana raha mbola velinaina ary tadio fa vady aman-janak'olona izy misaotra anao atsy ny sorona efa solon'ny dada sy ny eny ianao aza manafa misy saina n'izany teninao zandry ny antoa ka ny endry ihany manko ny akino anarina sakafo monko efa lanty fa dia hiakatra tory aloha fa efa mavesatra zany masotro zany ndeha ary ny antoa tsara mandry ianao sa koa aza zao efa andeha hamonjy ny efitranoko ianao koa toraka izany Manso natrany reto rapport médical reto dokotera ay mipetrapetra tsy efa milamadolo ve ny asanao ka hipetraka ninona eto mo mba miresadresaka ka tsy hitako ange tsy ho resahana eo ary toa nitsangana mihitsy dokotera sady anatona izy zany vero tena mahasarika mihitsy ange ianao lasa ohatrany hoe manao foananao zany amin'ny alina dia tsy androko ny maraina hitananao zako dokotera sao dia misy miditra tampoka io iza ny hiditra hoe avy aloha tena natsangany teo amin'ny toerako mihitsy tena tsy arotro mihitsy ny tsy hanoroka nyreto molotro manitona mafy reto ry vero no finya sady nataony teo amin'ny molotro ny molony tena mahafatifaty mihitsy nge ianao ry vero ianao nga tsy mba finaritra miondoaneto atratrako ka eny efa mba tsy kiaritra ihany ange ireo tompo masonao eny amiko reny matetika dokotera Simon enao nge efa manambady tsy zany ny tianao lazaina ka inona moa manakana antsika tsy araka ianao zao no eto anatrehako ary tena tsy ritanao mafy zako maniry ianao ay ka tsy aro fingosoroako indray ny malalako dia rofinaretsika zao vo afaka hiaraka zao raha sasy zao ny karta ny oalina tongava ny amiko nefa za tao hita ny natsikariny akory raikitraka izany ry malala amin'ny 7 alina eo tongany ary eny akatoko fotsiny varavarana dia tonga dia midira ay tena mety zay zay fa andeha aloha sao dia misy hitady avandrasazy ay ndao ary vero malalako zay fa raha riva zany azoko ihany le nitsiritiko izy kosa aloha dia tena manjy aleo aloha io makomana sady miandriandry any Simon ihany koa inona moa manakana tsy araka aminy lasa koa raha vao nahita azy tamin'ny voalohany fotsiny zay alehany ihany fa mifantatro aloha zao dia tiako izy dobodoboka ery foko amin'ny firy ary zao efa 10 minitra sisa dia gatona amin'ny fotoana ny fanomezana vero tonga akia
Simon, mifoaza fifamaraina. De fangaky maraina sady amin'ny firy zao? Amin'ny 4 maraina, mifoaza amin'izay ho ahy ianao. Za ngeky mbola te hijanona eto anilanao eto hoe amin'ny 4 vedy fosady. Avy eto aloha ny vero. Mifoaza ho ahy, raha sasa inge rehefa gary ohatran'izao indraindray tonga maraina be mbola manao dosy izy dia misakafo maraina aty an-trano. Ino tokoa. Ary fa hitsangana fa tsika koa tohatra manafoy no lava fotsiny ko. Izavy ny akanjoko teo dia rovina ndraiky itsika no afaka miaraka. Tena lasa tsy mahafoy anao zany ange za satria ianao sy neny tony fandimby manao garda dia isaky ny anjarany zany dia mihoana aty amiko tsika sa ahoana? Tena mety aky izany ry malala. Aloha roako izany malalako izany. Zay fa lasa ary ahy idio ny tranonao. Za koa aza mba tsy mahafoy anao ry Simon. Dia adalàna veny toa resinao ny fitiavako. Ray volana fotsiny izao no nahatongava ny asa teto dia lasa damba tamin'ny sahady izay tia tokoa ve adala. Leo hiverina any am-pandriana aloka. Reto dosie reto nge ry very mbala minkerery amin'ny etazery azafady Reto ve? Ie. Mipetrapetraka daholo izay ny asa ka. Faly ery koa nge ny olona teto tamin'ny fiverenan'ny dokotera Ianitra an'keo iny. Na dia nafinahitra ny zareo asa i dokotera Simon dia mbola tiany zareo ihany kokoa i dokotera Ianitra mahay miresaka tsara manolona izy aloha indrindra zaza madinika. Izay aloha Ndry fa manino vero? Marary aho any lohako. Asa noho ny andro mikaina be ngamba? Ka sao dia tokony hody any an-trano aloha ianao akainy. Asa raha tsisy ilaina intsony dia izay ngamba no atao? Tsy efa vita ve moa le pansement le ranga marary tongotra iny? Efa vita ka. Mandehana ary makany any amin'ny sakafo rehefa dia mijery anao avy miverina manao garda. Eny ary fa lasa mazotoana eny to. Ia. Manahy ahy zavatra zany malahelo sy miady saina ny fahitako ny vero. Andeha hanainga raha-pitsy dokotera Simon satria efa tavaverina ny dokotera Ianitra. Inona ny tena nifandraisany very sy dokotera Simon dia izay 3 volana ve no naharaikim-pity any very taminy Vero Vero andao fa anainga zao nge dokotera Simon hiara-no veloma sy saotra azy sika miaraka amin'ny dokotera Ianitra. Neny toa za ngamba tsy afaka ny akany. Atre? Ka tena mbola marary ihany lohako hatramin'izao ko mila navy mihitsy aza. Ndry fa tao mbola hita am-pandriana foany. Sady toa valaka be tokoa ny fahitako anao zany makaneso amin'ny dokotera Ianitra mihitsy ianao rehefa avy eo ka sao dia mitady ho tratry ny tazo mety hisava ihany zany rehefa kelikely neny toa. Aza manao kitoto amin'ny fahasalamana ianao anaka tongava mihitsy zany dokotera ka. Eny raha tsisy fiatsarany zany andohako zany dia anatona azy ihany zay fa lasa tsy te hifanatry tava amin'ny Simon ntsony mafy tampoky ny teny no maliny. Raha volana sahady zay no nandehanan'ny dokotera Simon. Tena nahita loza mihitsy ilay zanako hatramin'ny nahateto azy zay ka. Fa inona mihitsy ary ny fifandraisana misy amin'izy roa. Dia sanatria tsy te eritreritra n'izany ka. Ny manahirana azy ao dia hivery be voka efa 3 volana. Zay mihitsy ny mahafanina azy teo iny ka. Wai, efa natsiary tena ka. Fa manino eto ary neny to. Ka raha isika andeha hanao vizity mipiteraka iny dia fanina tampoka ianao ary safotra ko. Zany ve? Tsaroako fa fanina tokoa teo. Dia fomba ahoana re nilazako fa be voka ianao
Aleo rangahy tonga dia lazaina azy a. Be voky ianao anaka. Efa indray 3 volana ny kibonao ny dokotera. De ahoana hozy dokotera? Tena menatra nareo ary ny toa. Aza tomany ohatran'io moa ianao fa mandreraka ny fonao izy zany. Ary mety hisy fiantraikany amin'zaza. Rehefa mahazo aina tsara ianao a, dia mandehana aloha mody any an-trano miala sasatra. Raha rifosika miresaka raha misy tianao lazainy. Ary ny asako. Ka i dokotera hianatra mihitsy ange ny lazan'izany. Fitaina izay tokony natao hoe ndana aloha maka aina tsara ianao a, dia reto misy fanafodiny meniko. Eny ary ody a. Zay ary fa andeha hanampy any dokotera aloha mijery anao any rehefa vitavita ny asa eto. Vero a, fa ahoana ny zava-niseho tantarao ara tsy mampaninona anao. Iny fanangano an'indray ny masiny. Fa inona mihitsy ary le tena olana menatra nareo ary ny toa. Efa mimbesaka ihany ianao no nanipiteny tamiko nefa tena tsy nahatohatra ny fakapanahy. Fô hitako voalohany mihitsy Simon dia efa raiky piti taminy ary naniry ny otiny. Ka hono a. Moa ve efa fantany izao seho ny zavatra izao talohany nandehanany? Efa fantany tokoa. Dia ahoana ozy izy? Fa ho tantaraiko aminao ny resaka ny fanaovanay herinandro talohany nandehanany. Tantarao ary fa mihaino ahy. Simon, ianao zao tsy maintsy mandeha raha vao tonga dokotera antro? Mazava ho azy ka. Tsy maintsy mamonjy ny postiko indray ako. Zany hoe afaka herinandro eo aloha fa ohatry ny lasa saina be zany nge malalako za koa nge mba tsy tia saraka aminao saingy zay moa le asa ka tahoana eny zay tokoa le asa saingy ahoana ke? Ahoana zao momba n'ity zanantsika atao kiboko ty? Zanantsika ahoana fa nga... Eny Simon toejaza efa 2 volana zao ny kiboko. Fa ino ny tia nataonao ry vero fantatrao tsara fa manambady amanjanaka ange ahy ary za tsy nanafina an'izany taminao. 5 taona zao io zanako ary tsy mieritreritra ny andravany tokantranoko zany mihitsy Andray Simon. Zany mihitsy ka. Sady vatravantranao. Manontany fotsiny hoe inona ny fepetra ho raisiny. Tsisy andraikitro zany. Andray. Ianao ve dia tsy mba mailona ny tandry tena tsy abevoka amin'izao toerana misy anao zao inoko fa dia mahita vahaolana amin'izany ianao. Ka inona ny tianao lazaina hoe sorona ve? Asa. Tsisy an'izany. Ka zay ataonao any raha fafinaretan'ny nofo mandalo kosa verovero tsy hanapotehako ny tokantranoko mihitsy aloha zany sa ianao saika mandrika satria rehefa mandinika mantsy dia ohatry ny fanahininana ianao no mahatonga an'izao ka rehefa tsy raharaha ianao dia zakaiko ny ahy zanako io andraikitro za tokoa no matala indraindray ny fitiavana tsy mari-potsy. Safidinao samy sitrapony ny rahantsika tsy nisy ny famitaka ary za tsy nampanantenanao zavatra tsisy zany aza miseratserana aty an-tranoko aty tsony ianao veloma mandrakizay lasa koa Ay ve zany ny zava-niseho azakivy fa fitiavana ny aton'izany rehetrarehetra zany ny tia azy ianao ary efa tsy kariko ihany zany. Sika tsy hamon'olona ka hoe hanala zaza zany ny tsy miteraka azy efa tsy fidiny. Raha isa mpitiavana io fa silaky ny ainao. Aza tao ampamofony amin'ny Simon aleo azo ny azy atreo ny eto anoloany dia avy zany zanako zany. Aza mitomantsony tsy raisiko ny tananao. Misaotra ary ny antoa. Misaotra noho izany teninao rehetra izany. Tsy sorana. Nananeritreritra azy tokoa ary ny hevitra fa raha be voka dia iraikitra amiko Simon. Fitiavana marina ve ny asa fa tsy hiritana azy fotsiny. Asa. Tsy mba no heveriko hanana toetra-mbadika toy izany iny lehilahy iny raha ny toetra ny teto ivelany. Joko tsirika. Fa velao iny valilany aza lefa antsony ny saina. Mety ho sarotra ny anadiny tanteraka izany. Maherezaka mbola eto misaotra ny antoa. 20 taona zay. 20 taona no namonjako any Vero.
20 taona sahady koa ty ilay zana amin'ny vavikely. Tena mandeha ny fotoana ka. Ohatra ilozako mandeha fa fisainana eto fotsiny. Efa ho avy izay sanda. Be pilahatra koa tao amin'ny banka, tena tara ny nahandro. So ihany fa tsy mianatra rifa izy anio. Bebe Bebe tonga. Manimanitra ery izany sakafo izany. Sady le loka tena tianao no nataoko Zany. Sady efa vita efa amboary ny latabatra fihinanana. Eny Bebe Ohatry ny feon'ny fiarany asiny izany. Aleo jereko. Ie, izy tokoa. Wae, iasana. Mandroso. Inona ny vaovao? Tonga tampotampoka. Mahazo toerana. Zany rehefa malahelo anao ary sanda dia tsy naharitra. Dia zao tonga namangy zao. Zany. Ary beberanao nga ohatsy eo Ao izy ka. Variana ao an-dakozia ao. Mila antsoina ve izy? Tsy mihitsy akia. Za koa nge mba te ahita anazy. Ay, andraso ary. Ay, asana. Bebe. Tao mandre feon'olona miresaka. Ay, tsy diso ny sofiko. Manao bebe. Salama ka. Salama tsara. Salama tsara anaka. Inona vaovao? Mba mamangy anareo re Ay. Sady misy dinika kely mba ataoko aminao kory bebe Zay. Ay, ve. Aleo ary ahaka toerana tsara. Zay ka. Ka ina ho za dinika hoentiny zanako Zao ary izy mianaka. Fantatrareo fa afaka herinandro eo sisa dia anainga. Ka asa rera mba velanao hiaraka amiko sanda raha-pisy tontolo andro bebe. Mba hiaraka hitsangatsangana kely re zay za ndray aloha dia miakina betsaka amin'ny zotony santy zay za aloha dia manome alalana ka matoky ny fahendrinareo Ka zay nge bebe tena endry be. Zany mory asinao. Marina ki zany Fa dia milaza amin'ny bebe aloha fotsiny mba tsy hitatay ny bebe fa mety ho alina vao tafaveriny zay Fa tsy maintsy tonga keo tantanana eto sande. Zao ny fotoana nondrasako. Ay, zay zany rakizy andao Mbola misy resaka hafa koa ka. Resaka hoe ahoana anaka? Zany hoe miaino zao ary maniry mba hifankalala aminao dada ry bebe Izy anefa tsy afaka fa zao dada tsy dia afaka mivoaka fa malemy ange izy malemy? Malemy dada. Dia asa rera mety hoe ianao makany aminay ry bebe sa inona mety? Malemy ahony mety sy Docteur Simon kosa angamba ka. Mety izy ny eritreritro. Olona miridaritsa be ny Docteur Simon Zao mihaino anao niaran-doza ny fiarakodiany entin'izy sy mamako tamin'izay. Naratra mafy daholo ny izy mivady. Mama nefa tsy tonga ty amin'ny hopitaly akory dia tonga dia maty Fa dada tapaka ny tongony havanana ary lamosiny ny voan'ny dona mafy. Ka zany re nitarika amin'ny fahalemeny fa ny aimy mo avitra ihany. Tena mampalahelo zany Eno Ary santanga tsy malala an'izany tantara zany. Tsy mbola niresaka momba an'izany tampoka mihitsy ianao ry sanda Ka zao koa vao mahalala ny Antsipriany fa fantatro fotsiny hoe efa maty ny reniny asina toy ny akoho. Ary hoe mandeha fauteuil roulant indrainy. Fa malemy ny azan-damosiny dia zay. Raha tsara zany na isanda azy zany dia tsy mbola mifankalala tamin'ny dadany asina. Ka tsy mbola. Azafady anaka fa nampamofo tamandry anao mampalahelo zany. Tsisy tsindrery bebe efa ela koa nge zany zavatra voafiry taona monja tamin'izaniko. Ka ahoana ny hevitra re mianaka Ny dia lehanareo aloha dia manaika no hoe ho any aminareo indray dia aleo aloha anga izay mianaka hifandinika rehefa avy mitsangatsangana-nareo. Zay zany izy mianaka fa leo angatadalana aloha. Anga tena maika ianao andraso aloha fa misy ronono sy mofo mamy hoe raha mihinana eto. Andraso alaiko vetivetika
tena mety ny andehanandreo rapitso amin'izay no anararotako ny zavatra toko. Iny fa lasa sanda siasina. Aleo koa iomana fanandeha. Mila miona amin'ny dadany asina anio. Aleo avokako ny fiarako ary hitotoy azo ny fonenany asina. Tsy maintsy fantatro ny marina e. Hanao ahoana re fionana isy Dr Simon ve? Raha izy tokoa mo. Ty le trano. Ampidiriko any mihitsy ny fiara ka. Dokotera Simon, ianao tokoa ve ty? Fa iza moa ianao? Ohatry ny fantapatatra nefa tsy de niverina loatra atao tsaiko. Eny na izany aza mandrosoa de mipetrapetra. Tena tsy tsaronao ve ahy e? Jereo tsara. Rasazon'oro ve? Izy indrindra, rasazon'oro tokoa ty. 20 taona lasa zay ny rahantsika ny asa farany. Tena ela tokoa zany. Ary efa nandinika tsy de niova ianao Zany ve? Za kosa zao sisy osa tsy fidiny noho ny lozany etra tamiko. Ary ina aloha ny atondehanao aty amiko To otra ny mahonena andray ty izy. Tazahady. Tena fa mila hitovy amiko. Zao re ho lavalava ihany ny resako aminao natako ny trano aloha de nanaradia ny asina zanakao andray andro zay. Nanaradia ny asina? Fa inona ny antony ka? Ary taizana nalalanao ny asina? Noho tsara zay ho tantaraiko aminao io zazavavy atao hoe Sanda io zay zafikelyko zany de zanak vero sy enao. Zany hoe mpianada izy ireo. Zanak vero Eny le zaza atao kibony tamin'izy nilozanao rehefa tonga ny fotoana niverenanao taty. Lozako marina. Lozako. De aiza zany zao vero ka? Efa maty izy. Maty? Efa ela sa... Voa 2 taona monty Sanda ny maty izy nitarika tsy fahasalamana ho azy ny nandehananao sy ny teny marary nataonao taminy. Tena latsa-pity taminao izy de mampalahelo fa sary-piterahana be mihitsy azy izy ary nahina hoe tsy ho avitra tsony ny ainy. Reraka be izy. Tena kely hery noho ny areti-po nahazo azy ary nanafatra izy talohan'ny nahaterany hoe Nentoa Sanda tao anaran'ity zazy ty fa Sanda ny fitiavako izy. Aza tantaraina amin'ny adalako. Ny aliko satria fantatro fivavahadin'olona Simon. Nefa zay ty tokoa atala. Zay ny teniny satria efa nanany ho faty izy tamin'izay. Rehefa nitoy moa ny tsy fahasalamany de niato tamin'ny asany mihitsy izy ary nangataka ny findra ny verina taty izy ny maty. Zano nitaizany Sanda. Tena lozako. Mamelara sazy so mahazo azo ngamba ny valiny tsy nety rehetra nataoko taloha. Nafatiny le ny asina konge de hoditrako amin'ny behivavy ihany. Avy namonjy fanasany zay ary taony nisy tovovavy mifampisangisangy tamiko. Ny famaly zay mivady teny an-dalana ody. Za koa moa efa somary mamimamy ihany. De zany nahatonga ny hotradoza satria ny varina tanaty antsana ny fiaranentiko. Zany koa de mbola Sanda ny adalako tole. Neniko nefa ranondrarako reny. Mifona rasazy de ahoana ozy Sanda amin'izany toe-javatra rehetra zany rasazy. Ka eo indrindra ny tiako atongavany efa fahita amin'ny areti-pony vera azy nahafaty azy. Tapa-kevitra fa tsy ilazany marina amin'ny mihitsy. Iasy natao hoe andeha hipitarany masina noho ny fianarany.
Ka zao no atao tsy maintsy ampahafantarinao an'ny asina ny marina rehetra. De izao koa no soso-kevitra hitako fa mety amin'izao zavatory izao hoe izay no sazonao farany. Eny aleo fazakaiko izay fahatezerana sy alahelo ny asina. Mendrika zany. Zay ara fa de angatadalana anjaran'ny asina ny fanapahan-kevitra farany amin'izay heveriny fa mety aza misy afeninao azy ny marina. Eny ary mendalana ianao raha sazy. Eny ary fandeha de mirary soanao Andray rety lozako mifona koa ary alinina vadiko ny fifandraisanay sy asy nefa tsy de tsara loatra nanomboka tamin'ny loza namozany reniny. Fantany daholo ny zavanseho rehefa nitombo saina izy. Efa reny matetika ihany ny famaliana sy ny reniny amin'io adalana sy ditrako. Olo alety afaka telono moa zany zao de anainga lahy. Eny ry dada, telo andro sisa ange. Fa ianao tato vitsy resaka sy malimaly kendrika zany ry dada. Sao de marary kosa renao salama tsara letsy resina. Sa malahelo hoe andeha. Tsy zao nge sika ry dada vo isara toerany. Mbola kely aza lasa tourné foana ianao. Tsy de naharitra teto anivon'ny tokantranona resiny mihitsy. Raha tsy hoe congé nga. Eny ka zay nge letsy le asako atao ony. Mpisolo toerana an'ireo mpitsabo lasa congé na marary na antony hafa koa. Eny fefa lasa letsy zany. Ka inona ro any to mampiasa saina be any dady. Zao letsy riasina. Mena ry dada. Misy zava-dehibe ho resako amin'lahy. Efa namadibadika ny enina tsy ny ilazako azy saingy fantatro letsy ho ady soko lehibe ny tsy anambaran'izany. Fa misy inona ry dada? Tohatra mampitaitaina koa ianao zaniko. Lazao fa ianao koa ianao tsara ry de ao ka tsy ho tapahan'la mihitsy ny teniko sao tsy ho vitako ny tantaratra ny farany. Lazao fa mihaino ry dada. Zany letsy de mba manofo ratsy kosa ry ahy. Zany tantarako an'la zany dolo marina rehetra letsy. Lozanao ry dada. Andray rery dado. Anapaviko zany sanda. Andray ry dada. Tena mampalahelo amin'ny mahita an'le zanako. Finona mihitsy ary tiana ataoko ny fahadisoko rehetra lasa ny taranako indray tiany mizaka azy. Anapaviko. Ty lozanao ry dada. Aleo aloha ivoaka kely eny an-tokotany ka. Aleoko mihitsy aloha makasaina ato anjaridaina ato. Ataoko ahoana fanadinanao ry sanda. Ny andray anao toy ny anapavy. Tsy rariny kosa zao to mbola tsy nihetsika teo amin'ny toerany ihany dada nandritra n'izay fotoana nijanonako tao anjaridaina izay. Aleo anatonako de resahako moramora. Dada. Dada. Sorry dada. Eny letsy. Tsy tsara anao fa zanaka ka tsy mananjo amin'izany. Eny nefa aleo aloha hiteny efa zao ny zava-nisy. Toy ny ranolaraka tany zany rehetra zany ka tsy azo rofina intsony ry dada. Roa taona ny faneraserana isanda. Tena mifankatia izay. Sarotra be amiko ny anadino azy. Efa namihana azy ny ondakondana tamiko izy. Efa mifanorokoriko izay. So ihany ara fa samy tsara fikasana ka tsy mbola tonga tamin'ny zavatra hafa toy ny firaisana ranofo sy ny sisa. So ihany. Fantatro ny tebotebon'ny Rembe momba amin'ny fahasalaman'ny sanda raha ahalala tampoka an'izany tantara izany izy. Satria misy aretim-po izy ka tsy mahataty an'izany. Ka zao ny atao ry dada. Eny letsy rasina.
Efa fandaharam-potoana iny hoe anatitra eny atserana mpiara-manindana izy mianaka. Aleo izy anatitra aho tony tsy misy ninina e. Eo koa ngamba fotoana mety ahitako azy farany. Farany ahoana letsy inona ny tiany laolazaina? So dia anao tao foana any lahy hoe amony tena ve ny ainao ry dada? Asa Tsy vahaolana zany ry dada. Misy taratasy apetrako aminao dia menao azy afaka roa taona e. Tsy azoko. Fa anao nolazainy lahy hoe afaka roa taona ka satria roa taona ny faharetan'ny fianarako any. Anazavako azy ny marina rehetra io taratasy io. Satria koa tsy verina ty tsony tsy azoko letsy tsy verina ty tsony ahoana lahy. Ena ry dada, tsy verina tsony aho satria tsy te hifanatry tava amin'ny sandatsony koa menatra azy sady maratra. Any ariana any raha tapa-kevitra nambady koa iza malalana mety ho anabavika ihany koa zany sanatria. Satria ianao mantsy mpandehandeha. Ho sanda ny faharavam-pitiavako ny famoizana ho tsy hoe ho anatrehanao tsony koa dada. Eny zay fantatra lafa rariny sy tsy mety atao. Mandony sandan'ny adalako tokoa amin'izao fotoana izao. Telo andro sahady izay ny nahalasana ny asany. Mampalahelo aho ty zafikeliko. Tena mongaina kely ery. Fahenina tokoa ary ny atony pitsihan'ny asina tamiko hoe mandalovany amin'ny dada rehefa malalaka ianao. Tena tsy mety mahita toro-mihetsika eo azy zany ka. Lozako mivadibadika eto am-pandriana eto fotsiny. Tantarako mala. Lasy asina. Efa 3 andro sahady zay. Fa ohatry ny hafahafa izy tsy toy ny isan'andro. Tsy nanoroko hanomoroko izy fa nidakolako ny noroany ary nofihiny mafy teo an-tratrany. Sa kosa ve malahelo be izy amin'izao fisarahan-toerana izao e? Ny mpanjiny mafy aho. To te lasa zavatra miampita amiko ny fijeriny. Inona nefa? Manavy izy no nelanelana isy aminay. Tiako ianao ry asina. Matoky afa tsy ny fahalavirana akory mampiova ny foko. Dokotera Simon. Mandrosoa sasy mandrosoa. Malahoana ianao? Salama tsara ka. Eny mangingina aloha. Mahazo toerana ary. Ie, nandalo aty aho fa nanafatra iasana talohan'ny aingany mba hiona aminao hony. Zany tokoa. Ka araka ireny zava-misy ireny moa dia nifampiresaka izay mianaka e. Ka ohatr'izao ny resaka tamin'izany. Ka misy taratasy mihidy ity napetrany dia omena ny sanda hono raha afaka roa taona. Fa nahoana no afaka roa taona? Ka tena ny ferany mihitsy io roa taona io e. Ka tiary atolotra anao ty taratasy ty miala tsiny indrindra nanahirana anao mivezivezy tatiko. Voaraiko tika. Ary arahako izay tenin'ny asiny izay e. Misy antony matozina nafatrafatra an'izany. Za koa aloha tsy dia aritrela koa fa mbola misy zavatra karakaraiko ka anao velomanao aho e. Eny ary veloma raha sazy e. Veloma tompoko. Dia veloma any amin'ny sandanina dia tsy mbola hitako aza ny endriny. Ary mety tsy fankalala amiko mihitsy aza angambana izy. Asa nefa e. Andriamanitra mandahatra ny zavatra rehetra. Indrisy mantsy ry asina. Vao enim-bola zao ny ampitanao tany ivelany tany. Mahalany ery ianao fomba miantso aho. Ary tato anatin'ny 2 volana moa dia tena tsy retsony mihitsy. Antsona tsy mandray. Andrasana tsy miantso. Fa dia nanadino sahady ve? Tsy te ino aka. Variana be ho azy ato zanako e. Tsy renao akory ny natongava. Taitra be koa amin'ny bebe. Inona ho any mahalasa sainanao rery eto? Saka iantso anao isorodite zao za ioko. Misaotra bebe.
Zao bebe mba atoro izay tokony ataoko fa misy nanaka ny amin'ny asina ho tsy mianjo atsona izy efa enim-bolana izay dia adino sahady ve ary bebe tsy mampino any efa izany ndry mampalahelo aty zavykeloko angamba mba sahirana amin'ny fianarana izy entsiketsika be koa ange ny fotoana amin'ny zavatra rehetra any izany azy dia tsy mahafoy 10 minitra ho avy ao anatin'ny enim-bolana andao aloha sordite fa tsy antso ihany ve izy rehefa malalaka asa re bebe efa niheri ny teny taona nandehanany asina tsy ny antsotsony mihitsy izy antsona nefa tsy mandraika io fa inona ny dikan'izany bebe ny trano misy ny dadany nefa tsy fantatsika akory mba hoe anontaniana vaovao mikasika ny asina inona moa no azontsika tao amin'izany anaka raha fotsy be verlon sika izao ka miandry izay higadonany feno roa taona sahady nandehanany asina tsy misy fifandraisana tsony mihitsy teo aminay efa mianatra ny manadinjo kelikely anao koa ry asina Sando mbola misy ataonao anga anga efa avy nanokona ny lasopinao efa mba manahoana zao bebe efa retinantitra ny ako mbola reradreraka ny lamosika sy ny ranjoko anaka no tena manakotsako efa ela vao mahita tory amin'ny alina ka zany ange no ataoko hoe aleo ataony efitranao amin'ny alina matory nefa moa ianao bekrina hoe aleo any amin'ny efitranoko ihany ko raha misy mampanahary milaza aminao foana fa avy aloha eto akaiketo ianao fa misy zavatra tiako resahana aminao fa zavatra inona ry bebe iry boaterie aloha alaivo io hitanao ohatra ny vatakely mangamanga ambony armoire io ty ve zany iny dia alaivo ny lakileny ato anatin'ny tiroarana table de nuit ato ndrasoare ty ary fa inona ny ao anatin'io vatakely io taratasy navelan'ny asina ao anao tsy azoko taratasy navelan'ny asina oviana tamin'izy andeha ho any an-dafy namempetra nefa izy fa afaka 2 taona vao azo omenanao ty izy ty ka iny raisy afaka mamaky azy eto ianao na ho any efitranonao tsy maninona tena mampangofotra sy mampitebiteby mihitsy ty ka fa taratasy inona ary natao anatin'ity valopy ty aleo hoe ovakiko eto dia mieny koa bebe tsy manina fa izay ataonao dia mety ka iano iary ho an'ny sanda anabavy malalako ohatry anabavy ony anabavy malalako fa toy izy rery sanda motsy miraika fotsiny aka nefa zaza ny tena mitebiteby sy matahotra anao ahoana reny fetrika an'izao amin'ny sandy iany ary fa ho toizako nametraka n'ity taratasy ty ampahafantarina anao amin'ny zava-misy ety ampiandohana dia mialatsiny aminao amin'izay zavatra rehetra nataoko ka no heverinao ho ara-tsi-panahiko rehefa nifankalala tamin'ny beberanoro dia nisy eritreritra tsy nandry taminy noho izany tovy endrika sy fihetsika tamin'olona fantany taloha ka nanady ady izy nikaroka ny marina momba ary nitompona ny eritreriny ny dadako niteraka marina le olona efa tao an-tsainy dadako sady dadanao koa penadasika rairay fa tsy ray reny mamelany bebe anao raha tsy avy hatrany dia nanambary izany taminao izy fa noho ny fitiavany anao no nanaovany an'izany
tsy salama fohatra any am-boky ianao ka mitandrina mafy anao izy. Sando, rehefa sitrana tsara ny fonao ka manaiky ny zava-misy ianao dia mba tsy dio dada raha sitrakao. Mamela azy. Efa nosandainy lafo ny fahadisoany. Za dia nefy tena ho sambatra manana anao anabavy. Hatr'izay atokana. Tsy mba nisy nisan'antsoina hoe iray tampo. Vady azo soloina fa ny anabavy tsy azo soloina natakalo. Tsy voasandam-bola. Rehefa tony tsara ny fonao dia iverina tanindrazana ihany aho. Ataoko eto ambany eto ny adresin'ny dada raha hijery azy ianao. I bebe koa efa mahita ny tranony. Omeko eto koa ny adresiko raha te hifandray amiko ianao aorian'izao. Manantena ny fifaliana ho anao ary mandra-piona koa. Velomany zandriko a. Hoy asina tianareo. Ndry tena nitso indray ny ranomasony sandry eo mpamalonana ny taratasy iny. Inona re nataoko raha sanatrika maninona eto izy e. Ay ve ka nisy an'izany e. Bebe a. Misaotra anao a. Misaotra anao no mitsinjovana ny tenako. Neretana horery ny adi-tsainao nandritra n'izany fotoana rehetra izany. Ao finika ianao bebe a. Andray aky. Ay vendry tsy teritra namanome tsiny ahy e. Tiako angenao ry sady. Bebe o. Sanda. Tsy manome tsiny anao a. Tiako kongenao e. Ndry dia samy mizaka ny adi-tsaina daholo nareo no fitandrovanareo ny fahasalamako. Bebe a. Rehefa sitrana tsara ianao a dia andeha mangy any dadany asiny tsika. Zany a? Ny dadanareo e. Ay tokoa. Ie. Fa bebe o azy zany efa mifankalala aminy e. Mba tatarao aho hoe zava-nisy rehetra. Eno tsara ara fa ho tataraikanao hatramin'ny voalohany e. Tantarakomana. Ny farana teo Sanda nosoratany Air Pauline novedomin'ny Ravo Vantso Oly niaraka tamin'ny Sinay sy Fetra Sarobidy tovirazana mamonjy nandray feo Anjarliva no nanantotosa. Tantarakomana.